Natsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa ny famonjenany marina dia avy amin'ny Jehova, fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy. Amen. Ivavaka isika Tompo. Mendrika sy rariny tokoa ry Tomponay sy mpanjakanay, raha toa ka miankohaka manoroka ny tongomasinao izay olom-boavonjinao rehetra, satria izy aminay tokoa moa Tompo no mahay mampitombo ny andro ivelomanay na dia iray segondra fotsiny aza. Ianao rery ihany Tompo no manana ny fahefana feno hamelo sy hamono anay. Ko raha mbola nomenao tombon'andro ivelomanay toy izao izahay, no tafianao hery tanjaka fahasalamana ihany koa, dia fantatray fa mbola noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Koa fifaliana lehibe ho anay Tompo malala no manondrika ny foamam-panahinay eto ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao, hideranao, ankalaza sy hanome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria mendrika ho anao tokoa izany rehetrarehetra izany amin'ny mahatompo ny tompo anao, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra mahery sy mahagaga anao. Mbola misaotra anao ihany koa izay Tompo, nomenao tompo-pahasoavana, hiatrika indray izao voninahitra ao izao ankehitriny. Andre koa ny afatra mamy avy aminao, hanazava ny lalakombanay rehetra, fa mangetaeta ny fanampian'ny fanahy masinao izahay. Ho mba tanteraka an'izany Tompo dia mangataka aminao izahay, mba diovy amin'ny raha soanao izay rehetra, mba tena ho afaka mpahotana tanteraka. Dia afaka hiasa mahery ao anatinay ny fanahy masinao, hanavao tanteraka ny foamam-panahinay koa, maniriny ny teninao tsara, ary koa ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay sy ho zarainay eo amin'ny manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena Tompo fa vonona izahay hiaino sy hankatoy ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Tompo malala no angatahanay sy hanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana ho mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Koritianina voalohany, toko 5:10 ny 5:20. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ko amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Teny ny diso fantatsika kristiana rehetra tokoa izany teny izany, manao hoe miorena tsara, aza miova ary mahefa be amin'ny asan'ny Tompo. Dia manasantsika hoe andeha samy andiny tena vetivety hoe isika, ary anontany tenantsika ihany koa ka hanao hoe tena niorina tsara tamin'ny finoanan'Andriamanitra tokoa ve aho? Tsy niovaova ve aho teny am-panomponan'Andriamanitra teny? Ary navita tsara ny asan'Andriamanitra tokoa ve aho? Rehefa tsy miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra tokoa mantsy isika ry havana, dia tsapa fa toa tsy mahazaka sedra izany, mora kivy, tsy manam-paharetana, mora mierikerika, mitady lalakombana ivoahana foana isanandro. Ary amin'izay fotoana izay satria efa tsy mitombona ara-panahy tsara intsony isika, tsy mahavita miambina mivavaka intsony ihany koa, dia mora tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandrika alefa ny devoly Satana fahavalontsika. Dia moa ve tsy marina amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 57:20-21 manao hoe fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misy amboaravoara. Eny, tsy mety tafatoetra izy, ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy io hoy Andriamanitra. Izany hoe noho ilay finoantsika tsy miorina tsara, dia tsy mahatombona tsara ihany koa tsika amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Tsy maharitra ny fitantanan'Andriamanitra, tsy maharitra koa ny fotoanan'Andriamanitra. Ka raha vao tsy araka ny saintsika ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika, dia mierikerika isika, mitady vahaolana etsy aroa, dia mody koa ve ry havana tsy tahaka an'ilay ranomasina topatopan'ny rivo mahery, ary farany dia mitondra loto sy fotaka, tsy ahitana vokatra tsara intsony eo amin'ny asa rehetra izay atao. Be dia be tokoa isika ry havana no diso hevitra tanteraka, satria
mihevitra ny tenatsika hoe tena kristianina marina tokoa. Rehefa ao am-piangonana mantsy isika dia tena mifantoka tsara ny fivavahana, mifantoka tsara ny fianonana ny afatry ny tompo, manao ny asan'asa fanompoana maro isan-karazany ihany koa, miezaka koa mihira fiderana isaky ny fotoam-bavaka. Izany hoe azo lazaina fa miorina tsara ny finoanan'Andriamanitra isika rehefa ao am-piangonana. Azo lazaina hoe tena feno fahamasinana ihany koa. Fa rehefa mivoaka ny fiangonana ve isika ry havana eo anatrehan'ilay fiainan'izao tontolo izao feno faharatsiana, feno fahalovana isan-karazany, moa ve isika mbola tena miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra? Tsy afaka hidifirantsika mihitsy mantsy io izao tontolo izao io, feno fahoriana ao, feno fahotana ao, tsy afaka miala amin'izany isika fa tsy maintsy hiatrehantsika isan'andro izany fiainan'izao tontolo izao izany. Fa izao kosa nefa rehefa miorina tsara amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny finoana azy isika dia tsy misy afaka nozongozona ny finoantsika izany mihitsy, ary ireo karazana velam-pandrika alefan'ny Satana dia tsy maintsy andamoka avokoa ry havana, satria ilay Andriamanitra ivavahantsika sy inoantsika no anoritoro ny Satana faingana ao ambany tongotsika, ka tsy ho resiny izany mihitsy isika na rahoviana. Fa raha sanatria kosa isika tsy miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra dia tsy maintsy eo am-pelantanany devoly ny fiainantsika iray manontolo, ary dia ataony amin'izay tiany hanaovana azy ny fiainantsika. Tsy mahagaga izany satria rehefa tsy mahavita miambina mivavaka isika ry havana, rehefa kely vavaka tsy mahatanteraka ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tokony ho izy, dia tsy maintsy ho tafasaraka amin'ilay Andriamanitra tsy kelikely ihany isika, ary farany ara dia ho tafahala tanteraka amin'ny mihitsiny. Zay no efarantsika. Tsarovy ry havana fa ny tompo tsy mba manery antsika izany mihitsy, safiditsika na hiala aminy isika na tsia, kanefa kosa tokony ho tadiditsika mandrakariva, fa rehefa miala amin'Andriamanitra isika dia miala miaraka amin'ny ihany koa ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fiarovana sy izay rehetra tsara napetrak'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika manaraka amin'ny avokoa izany rehetrarehetra izany. Enina dia niteny tokoa aza ny tompo amin'ny Isaia 54:17 manao hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona ho izy hamelezana anareo dia tsy ho ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resena ho lahatra. Tsy ho tanteraka amintsika mihitsy izany ry havana na dia tenin'Andriamanitra aza rehefa tafasaraka amin'ilay Andriamanitra loharanon-aina isika. Fa mifanohitra amin'izany fanirian'Andriamanitra izany tsy maintsy isy eo, satria izay fiadiana rehetra nalefan'ny devoly dia tsy maintsy hahatratratsika avokoa. Ao ny karazana fahoriana sy ny fahantrana maro, karazana faharatsiana sy ny ota, ao ny ady, ao ny korontana. Izany rehetrarehetra izany alefan'ny devoly hamelezana antsika dia hahatratratsika avokoa, ary hiatraika eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny ankohonantsika, eo amin'ny asa fivelomantsika sy ny fianarany ankizy, ary indrindra ry havana eo amin'ny fiainam-panahintsika, ka tsy hijanona izy raha tsy miverin-dalana tanteraka isika. Tsy mahagaga izany satria mahadevoly mpandringana sy manapotika azy dia tsy manao afa-tsy ny mandringana ary manapotika izay tsy miorina tsara ny devoly ry havana. Koa mba tsy hahatanteraka an'izany anefa dia tsy misy afa-tsy ny manatanjaka ny fiainam-panahintsika amin'ny alalan'ny vavaka, famakina ny tenin'Andriamanitra, fanaovana ny asan'Andriamanitra ampahamendrena sy ampifamasinana tanteraka, mangataka isan'andro koa ny fanahin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoantsika, hampiorina tsara antsika ihany koa amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tandremo isika ry havana saovariana misalotra fotsiny ny anarana hoe zaho efa mpiandry, zaho efa diakona, zaho efa mpandray fanasan'ny tompo, zaho efa filotsampana sy ny sisa, kanefa tsy tsapantsika akory hoe ny rano avoakatsika neka efa feno loto, efa feno fotaka noho ny zava-dratsy rehetra ataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo koa sosodoka amin'ireo asa-piangonana maro be dia be vitantsika isika ry havana, kanefa tsy tsapantsika fa misy toetrantsika tena mahaloto antsika ne ao anatin'izany asa fanompoana izany, ka manjary mitovy amin'ny fariseho indray itsika amin'izay fotoan'izay, manompo ao anatin'ny faharatsiana tanteraka, ao anatin'ny firerehana, fieboebona, ny fieverana ny tena ho ambony mihoatra noho ny sasany. Teo hoy ny tompo amintsika hoe zava-pohona avokoa ny asa vitanao rehetra, tsy mitondra voka-tsoa na kely aza fa loto sy fotaka avokoa.
Malahelo ny tompony havana satria tiany isika zanandrehetra samy hivavaka amin'ny fahamasinana sy fahamarinana araka ny teny ao ny Petera voalohany toko voalohany ny 5:5 manao hoe fa araka ny fahamasinan'ilay miantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra ary indrindra hanana fahatahorana sy fanajanan'Andriamanitra. Tsarovy fa izay rehetra asa everitsika ho vita tsara sy mendrika ry havana dia tsy mitrinona ne zany eo anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Tsarotsika moa ry havana fa ny tompo ane ka nafoy ilay zanany lahy tokana mba ho vonoina eo ambony hazo fijaliana hamonjy sy hanafaka atsika tsirairay avy. Ary Jesosy Kristy koa noho ny fitiavany antsika dia namaiky ny sitrapon'ilay rainy izy eny na dia mangiry firy mafy taminy tokoa aza izany. Ary tsy izany ihany koa fa mandraka ankehitriny ane Jesosy Kristy ry havana dia mbola tsy mitsahatra fa mivavaka sy mangataka famindram-po ho antsika eo an-tandrikavanan'Andriamanitra rainy satria mba tiany isika samy mpiray lova aminy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa raha toa ve ry havana zavatra iray amin'ireo zavatra vitan'i Jesosy ireo izay vitany tamintsika ireo no mba tena tafalatsaka hompontsika tanteraka dia mbola vitanao ratsy ihany ve isika? Mbola vita amerina hamantsika an' Jesosy Kristy indray eo ambony hazo fijaliana ve isika? Ny an' Jesosy Kristy ane ry havana ka fiadana be tao amin'ny lampasony rainy zany no tsy maintsy nilaozany mba hamonjy sy hanafaka atsika tsirairay avy. Fa ny atsika kosa inona? Impiry moa ny tompo ry havana mba niangavy atsika ny talao, miala amin'ny faratsiny, miala amin'ny falotona, miala amin'izay fanaonareo ratsy rehetra maro isan-karazany. Kanefa isika tsy nety fa mbola nanamafy ny fotsika ihany, mbola nanohy hatrany ny fanao ratsika isanandro mba azahoantsika izay rehetra mahafinaritra atsika. Malahelo sy ory ny tompo ry havana satria mba nanantena valim-pity amintsika ane izy sainga tsy nisy izany. Izy nefa dia efa nampanantena fa raha miorina tsara amin'ny finoantsika isika ka mba hiteny toy ny ao amin'ny Salamo 1:7 manao hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy Jehova ary Andriamanitra izay hitokiko ka tsy hatahotra aho. Dia tsarovy ry havana fa na dia isy arivo tokoa aza lava eo anilantsika ary ray alina eo an-kavanantsika dia tsy hiantra amintsika izany karazana loza maro isan-karazany izany fa hiverina any amin'izay niaviany ihany. Ho an'ny valim-pity tsara indrindra ho an' Jesosy Kristy izany ry havana dia tsy misy afa-tsy ny miezaka miala amin'ny fahotana satria izany no endrika voalohany manombo an' Jesosy Kristy eo ambony hazo fijaliana indray. Kanefa tsy mba tsapantsika ve fa efa be loatra izay niaretan' Jesosy Kristy eo antsika izay hamonjena antsika ka rary ny sitsiny tokoa ry havana raha mba mamaly fitiavana ho azy isika amin'ny fanatanterahana ny sitrapony rehetra sy ny didiny rehetra ihany koa ary indrindra amin'ny fandavantsika ny tenantsika sy ny filatsika rehetra enina dia mafy amintsika aza ny manatanteraka an'izany kanefa kosa mba hitondra fifaliana ary fahafaham-po ho an' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra tompo malala noho ny fitiavanao dia mbola naverinao aminay indray androany ny teninao hoe miorena tsara aza miova. Tsy misy miafina aminao tokoa mantsy Jesosy fa izahay dia toa am-piangonana ihany ane no mahavita miorina tsara amin'ny finoananao ary manaja anao ihany koa fa rehefa nivelana izahay dia resy ny fiainan'izao tontolo izao tanteraka tokoa. Tsy voajana intsony ny sitraponao indrindra moa rehefa misy zavatra tiana ho azo eo amin'ny fiainanay. Menatra sy mangahy ahy izay Jesosy satria ny fitiavanao tsy mendrika akory ho anay satria tsy miorina amin'ny finoananao izahay. Tsy mahatombona fa miovaova isanandro Jesosy tahaka ny ranomasina samboaravoarany rivo mahery ka farany dia mamoaka loto sy fotaka. Ny loza sy mampanahy anao anefa Andriamanitra dia toa tsy tsapanay mihitsy fa rehefa tafasaraka aminao ane zahay dia eo am-pelantanany devoly tanteraka ny fiainanay iray manontolo. Tsy misy fiarovana avy aminao intsony noho izany ny fiadiana rehetra alefa ny devoly amelezana anay dia avoanay avokoa ary tsy izany ihany fa tsy hijanona izy raha tsy miverin-dalana tanteraka izahay miala amin'Andriamanitra loharaноnaina ka hiara-dalana aminay ka hiara-dalana aminy any amin'ny elo mandrakizay. Ny fanohitra hialanay amin'izany fandringanany devoly izany nefa tompo malala dia tsy misy afa-tsy ny manatanjaka ny fiainam-panahinay amin'ny alalan'ny vavaka fa makina ny tenin'Andriamanitra
fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahamendrehana tanteraka ary amin'ny fahamasinana ihany koa. Izany no ahafahanay miorina tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra sy hahatonga anay iovaova ka herikerika sy ho be fanahiana eo anatrehan'ny izao fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao. Ka hiafara ny fahaverezana mandrakizay izay miaraka amin'ny devoly Satana. Tsy mora nefa nanatanterahana an'izany fa mila fanampiana be dia be amin'ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hahazoana antoka handresy ny fandringanana ny devoly Satana ary koa handovaina ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo sy ampahery ianareo amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Izy ny ampiorina tsara ny finoanareo amin'Andriamanitra ka handovanareo ny fiainana mandrakizay. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.